Hello everyone, welcome to this video and this is our first lesson in this label. Before we start, I would like to make myself known because most of you may not know who I am. Well, my name is Nir'Info. Everybody calls me Juswa and I'm gonna be your teacher in this label. Ataoko miteny gasy hanamerabantsika rehetrarehetra izay manaraka ity cours-ny anglais atao Nir'Info ity. Voalohany indrindra aloha dia Razafin'Andriamanitra Pifaliana Volamindra Joshua ny anarako. Ary izany ampianatra anareo ny teny anglisy atao amin'ity ilay voalohany ity. Tsara fantatra kely fa maninona moa isika mila mianatra teny anglais. Voalohany indrindra, ny teny anglisy dia langue internationale, izany hoe rehefa andeha ho any ivelany isika na amin'ny resaka fianarana na voyage tsotra dia mila mahay miteny anglais. Ohatra amin'izany eny amin'ny aéroport. Manarak'izay dia manokatra lalana ho antsika eo amin'ny resaka asa ny fahaizantsika teny anglais. Satria manana avantage kokoa isika rehefa mipostula asa par rapport amin'ny kandida sasany rehefa mahay manoratra, mahay miteny ary mahazo teny anglais. Ankoatr'izay moa dia tombony antsika ny fahazoantsika ny vidéo izay jerentsika isan'andro amin'ny teny anglais, ny boky amin'ny teny anglais ary ny cours amin'ny teny anglais. Inona ary ny tanjon'ity cours-tsika ity atao amin'ny level 1? Voalohany indrindra aloha dia ianarantsika ny base-ny anglais rehetrarehetra. Izany hoe phrase rehetrarehetra simple amin'ny teny anglais ianarantsika. Manarak'izay dia mianatra vocabulaire ihany koa isika ao anatiny. Ary ny farany dia mianatra mamorona phrase par rapport amin'ilay vocabulaire nianarantsika isika. Izany hoe tapitra hatreo izany ilay manao tsinjery-maimbo mba afaka miteny izay tiantsika tenenina isika avy eo. Ahoana ary ny fomba ataontsika hanatratrarana an'izay tanjona izay? Voalohany indrindra aloha basé amin'ilay lesona ilay izy. Mila manaraka ny cours izany ianareo isan'andro isan'andro. Manarak'izay dia manao pratika. Tena ilaina ny pratika amin'ny resaka langue rehetrarehetra satria fanaovana pratika no mahatonga anao zatra ny lelanao, mila filàna izany lelanao. Ao anatin'izay misy ny listening na ny speaking, izany hoe ary ny writing. Izany hoe misy listening omena anareo dia hainao isan'andro isan'andro ilay izy. Fahatelo farany ny conversations. Mila manao conversation isika izay ao anatin'ny groupe izay atsangatsika na miteny irery ihany koa ianareo rehefa any an-trano. Eo amina miresaka izany hoe miresaka amin'ny tenanareo na mijery fitaratra na miteny irery fa ao anatin'ny fianarana daholo izany. Atao anatin'ny cours-tsika atao amin'ny level 1 dia misy ny greetings and salutations. Izany hoe fomba fiarahaba, asking someone's name, fomba fanontaniana anaranao, asking about family and siblings, fomba fanontaniana ny fianakaviana sy ny mpiray-tampo, introducing yourself and others, fomba fipresentenao ny tenanao na fomba fipresentenao ny namanao amin'ny fianakavianao, talking about interests and hobbies, fomba fitenenanao hoe inona ny zavatra tianao, inona ny fialambolinao, asking and discussing plain, fomba fitenenanao ny fotoananao, numbers and counting, nombre, money and currency, ny vola, asking and telling time, resaka fotoana na ny lera, telling about days, month and years, ny andro, ny volana ary ny taona, weather, ny toetrandro, general sickness, ny aretina, general and common questions, ny fanontaniana, izany hoe ohatra rehefa iny isika mila mampiasa ny what, rehefa maninona isika mila mampiasa ny which, rehefa maninona mila mampiasa ny who, rehefa maninona mampiasa ny where, expressing agreement and disagreement. Resaka io dia ampiasaintsika rehefa manao débat, fomba fanehoana hevitra hoe rehefa inona ianao no pour na rehefa inona ianao no contre. Asking for clarification. Rehefa misy zavatra tsy azonao dia ampianaranao fomba fanontaniana an'ilay olona fangatahana fanazavana. Giving and asking for directions. Fomba fanontanianao toerana. Raha ohatra ka very ianao na misy olona very manontany anao dia afaka mamaly azy ianao. Encouraging and motivational phrases. Fanomezana fomba encourageantsika olona sy fomba fimotivenao olona. Making and scheduling appointments. Fomba fametrahana rendez-vous na mangataka rendez-vous. Articles and pronouns. Ny article sy ny pronom, linking words and intensifiers.
Ireo nianarantsika tao amin'ny level 1, fa amin'ny level 2 isika no mianatra ny resaka grammaire, ary amin'ny level 3 isika no mianatra ny resaka fluency sy ny American accent.